Vatsimpana etny pasteur Ratovelo Roger. Ivavakantsika tompoko. Ampanetretena indray Jesosy malala no miombonanay foamam-panahy, miatrika anao amin'izao maraina vaovao izay novelarinao anay izao. Misaotra anao feno izay ny amin'izany satria fahatsapana fa fitiavana ngizabe no atolotra ao anay, anehoanao anay foana fa tsy namela anay irery tokoa ianao, raha namakivaky ny nialiany fa teo ianao nandray an-tanana ny fiainanay iray manontolo, ny aminay iray manontolo, ny tanànanay iray manontolo, ary dia nomeno maraina vaovao indray ho santatry ilay fahazavana izay ho vataninay ratrizay ao amin'ilay tany Kanana rehefa tonga amin'izany fotoana izany izahay. Misaotra anao izay Jesosy, mankasitraka ary mbola mangataka famindrapo aminao ny amin'izay rehetra vita teo anatrehanao, tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao, nampitomany ianao, nefa dia nandefitra hatrany ianao. Anio ara dia velarinao anay indray ny fotoana ity izay isaorana ianao feno, fa omenao anay mba hanananay fifaliana indray. Tsy mionona tamin'ny famonjenanay fotsiny mantsy ianao, fa miezaka isan'andro, mitaiza sy mikolokolo anay amin'ny fizaranao ny teninao ho anay tahaka an'izao anio izao. Satria hainao an'izay mahazo azo tokoa ny teninao, ary fahasalamana ho anofo rehetra. Koa dia tahio re Jesosy tomponay eo, ny teny izay ambara mba tsy ho tsaingo ny vorokelin'ny Satana, ka tsy hamoa ato anatinay, ary mba irao ihany koa ny fanahy masonao hanampy anay hitahiry sy hakatony sitraponao, mba hahazoana hery lehibe amin'ny fanarahana anao. Dia amin'ny anaranao Jesosy velona avy any Nazareta no angatahanay sy hanaovanay izany mivavaka izany. Alleloia, amen. Dia ampifaliana hatrany-driavana no hanonana ny fiadanana ho amintsika tsirairay aby izay napetrahanao n'Andriamanitra amin'ny alalan'izao vato izao, ary ny fahasoavany anie hitoetra mandrakariva ao amintsika sy tokantranontsika. Ny vatsy omeny tompo ahy sy ho anao dia izay voasoratra ao amin'ny filazantsara ny Jaona toko 10:1-12. Filazantsara ny Jaona toko 10:1-12. Hoy ny voavaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy hoe: izao no mpiandry tsara, ny mpiandry tsara manolotra ny ainy hamonjy ny ondriny. Amen. Ny filazantsara ny Jaona araka ny fahafantarantsika azy dia miavaka amin'ny fototra fanoratana raha ohatra amin'ireo filazantsara telo dia ny Matio, Marika ary Lioka. Ireo filazantsara telo ireo mantsy dia tafiditra ao anatin'ilay atao hoe sinoptika, izany hoe tantara mitovy no ambarany, fa ny fomba ilazana azy no samihafa. Ny filazantsara ny Jaona kosa dia manana fikendrena manokana ny fanoratana azy. Nosoratana tokoa mantsy ity filazantsara ity mba hitombontsika amin'ny finoana fa Jesosy no tena zanak'Andriamanitra, Jesosy no tena Kristy. Raha miresaka ny asan'i Jesosy i Jaona dia famantarana no ilazany azy, tsy tahaka an'ireo filazantsara sinoptika izay manondro ny asan'i Jesosy hoe fahagagana, fa natao hitaritana ny olona amin'ny finoana ny famantarana lazain'ny filazantsara ny Jaona. Ary izay no tena zava-kendren'Andriamanitra amin'ny fizarana ny filazantsara. Etsy an-daniko anefa ny mbola mampiavaka n'ity filazantsara ny Jaona ity dia ny amin'ny fanondroana an' Jesosy ho zanak'Andriamanitra, ary ten'Andriamanitra tokoa amin'ny fampiasany ny anaran'Andriamanitra. Ary izany no ananantsika ny fanambarantena tefito izay nataon'i Jesosy, ary dia iray amin'ireny filazantena nataon'i Jesosy ireny ity toko 10:1-12 tonga amintsika androany ity. Izao no mpiandry tsara. Raha milaza ary Jesosy fa mpiandry tsara izy, dia toa te hilaza amiko sy aminao izy fa misy ny mpiandry ratsy. Hoy ity tovolahy iray raha ny tantarany zava-miseho rehefa nandeha tany ambanivohitra niaraka tamin'ny rainy izy. Teo anoloanay ozy izy dia nisy andehan'ondry marobe mamaky ny lemaka.
mandeha mora sy milamina mpiandry azy ireo, fa ilay alikany izay kinga sy voabaiko tsara no miazakazaka etseroa anangona an'izay ondromany, ary de varidy ery izay mahita izany faharetany sy herim-pony izany. Ary dia noraroton'ny raiko io ihany ity tovolahy, noraroto izany zava-miseho zany a mba hampianarana anay, ka nanontany ahy izy hoe raha nao andimon'ondry iray ianao izao dia ahoana no isafidiananao ny ondronao? Tsy tahitra ilay tovolahy namarika nylaza hoe soroko ny mandriga sy ny osa, ary ireo zay mania mandrakariva, fa mandreraka ahy. Avy eo de jereko izay tena tsara ny volony, fa namaly azy ny rainy ka hoy izy hoe ahazo andinondry tsara tokoa ianao amin'izany fomba fitafidiananao ny ondronao izany, saingy fantatrao moa fo ny fomba namorian'i Jesosy ilay mpiandry tsara ny andinondrony, miantso ny olona rehetra izy a, indrindra ny osa, ireo zay sasatra sy mavesatra entana, ireo zay atopatopa ny fiainana, ireo zay resy anady, ny maditra, ireo izay atao tsinitsinina. Avy eo izy a mikarakara an'izy ireo izay matoky azy sy maharikatoa azy, satria tiany amaizy azy fotsiny izao izy ireny. Mazava ho azy arak'izany ry havana fa tsy hamela ny ondry hiahaka Jesosy. Eto ary de Jesosy tena mihitsy no manambara tena, milaza tena hoy izany mpiandry tsara izany. Toy telaza amintsika ary ny tompo fa misy ange izany a ny mpiandry ratsy, mpiandry sandoka e. Samy mahita isika amin'ireny gazety mpiseho isan'andro ireny, dokam-barotra mampiseho ireo karazana mpiandry ary vonany hikarakara ny olona izay manantona azy ireny. Azontsika tsaina tsara angamba fa ireny mpahita-karatra sy ny sisa marobe ireny no tinam-bary etony, fa mbola maro enina de izay milaza azy ho kristianina aza no mandeha mamonjy azy ireny. Ary zay nge no mahatonga ny soratra mahasamiantsoantso any amin'ny Deutéronomie hoe aoka tsy hisy eo aminareo izay hampandeha ny zanany lahy na ny zanavavy hamaky afo, na mpanao fakatoavana, na mpanandro, na mpanao sikidy, na mpanana ody, na manao masom-bava, na mpanadina amin'ny manao azy ho tsindrin-dravatso, na mpanao atsarana, na mpanontany amin'ny maty, fa avetavetana eo io mason'i Jehova izay rehetra manao izany zavatra izany. Ireo votoniny ireo sy ny sisa marobe no tiany tompo ho lazaina fa mpiandry ratsy, mpikarama hoy ny tompo hoe any amin'ny testamenta vaovao any. Raha milaza ara Jesosy fa izy no mpiandry tsara, de hoy izy hoe ny very a ho tadiaviko, ny voaroko apodiko, ny folako amaroko, ny malemy ho atanjahiko. Izany hoe tena hikarakara ny ondrony tokoa ilay mpiandry tsara. Fa ilay mpiandry ratsy kosa, ilay mpikarama de mitady mikatsaka izay tompontsoa ho azony amin'ireo andianondry izay andrasany. Moa toy ilay fomba nisafidianan'ilay tovolahy ny andianondry izay andrasany araky ny tantara izay voalaza teo aloha va izany? Ondry endry, ondry salama, ondry tsara volony mba hahazahoany tombo mibidy marobe amin'ny fiandrasana ireo ondry, izany no safidiany, satria mpikarama mantsy izy, tsy mikarakara ary mikatsaka afa-tsy ny tombontsoany ihany. Anio ary Jesosy de tia hampatsiahy atsika indray fa izy irery ihany no ilay mpiandry tsara, ary de miantso atsika izy hiverina eo aminy, fa raha hiverina ianareo izy a de omeko fo vaovao, ary fanavaovao no ataoko ao anatinareo, ary de iova amin'ny fanavaozana ny saina mba hamantarantsika ny sitrapon'Andriamanitra de izay tsara sady akasitrahana no marina. Ny kristiana tokoa mantsy ry havana de olona izay hipoiran'ny filana vaovao sy fitiavana vaovao, ary izay nahaliana azy fatratra taloha ny ovany fo de tonga tsy marina azy intsony, ary de mifamadika amin'izany izay tsy nampiraika azy teo aloha, toy ny famakiana baiboly, ny famonjena fivoriam-bavaka, ny mivavaka isan-kariva, ary indrindra ny amin'i Jesosy de tonga fifaliana ankehitriny. Ny marina
tsy ny zavatra navelany anefa no niova na izay vo hitany no niova fa ny fony mihitsy no efa novan'ilay mpiandry tsara ary efa fijery vaovao hafa no ijerevany kristianina ny zavatra rehetra. Nisy fiovana tanteraka tao amin'ny sainkana tonga azy ahita an'Andriamanitra, ahita ny olona, ahita n'izao tontolo izao sy ny ho avy ary ny tenany amin'ny fijery vaovao. Izany fiovana izany anefa dia tsy ho tsapany izay tsy mahalala an'ilay mpiandry tsara, tsy ho tsapany izay tsy miverina mitoetra eo anatrehan'ilay mpiandry tsara, ary dia mipetraka eo amintsika miaino izao vatsy izao ary ny fanontaniana efa mahitsapan'izany ve isika. Toy izany mantsy ny fiangonan'Andriamanitra ikambahana ireo izay miaiky ny fahalemeny sy ny fahadisoany ao anatrehany saingy nanaiky an' Jesosy. Noho izany dia tonga manana ny voninahitra ny mahazanak'Andriamanitra azy izy. Tafaray mandrakizay eo amin'ilay fanahy iray ihany izy ireo ka tonga fofombadin'ny Kristy. Raha sanatria areka tsy mbola mahatsapa an'izany ianao e. Raha mbola tsy mahatsapa an'izany isika dia miantso antsika ilay mpiandry tsara mba hiverina eo aminy amin'ny fibebahana tanteraka fa ho raisy ny antanana tanteraka ny amintsika. Ary aoka isika hijery mandrakarivan'i Jesosy ilay mpiandry tsara izay tsy mba mandiso fanantenana vevely na mampamonjy na matompo na mahohatra fakatahaka azy satria izay ataon'ilay mpiandry tsara atsika ihany no ho tafintsika. Ary izay no mahatonga ny Paoly ilaza hoe aoka nahaka ianareo tahaka ny anafako an'i Kristy dia ilay mpiandry tsara. Tianao ve ny anahaka an'ilay mpiandry tsara? Andao hitoetra eo aminy hatanteraka ny sitrapony mandrakariva. Amen. Misaotra betsaka anao zay Jesosy ny amin'izany anatra tolotra ao anay izany ilay hoe toridalana tianao hizora anay tsirairay aby fa matetika mantsy izay dia fiainany ety amin'izao tontolo izao ety no everinay ho mpiandry anay. Anisan'izany fahaizanay, anisan'izany ny harenay, anisan'izany voninahitray, nefa dia reny le mpisandoka, ireny le mpikaramanady tady hikarakaranay nefa mitarika anay any amin'ny fahafatesana. Anio ianao dia miantso anay hiverina indray anatona anao ilay mpiandry tsara izay andinondry toa manisy isan'andro isan'andro. Ka raha miantso anay ianao dia mila anay hitoetra eo anatrehanao. Mankasitraka anao feno ara Jesosy. Reto ny vahoakanao izay nandre ny hafatrao nanaiky tokoa fa diso hoe efa nanie, mila mpiandry, mpikarakara, mpikolokolo anay izay eo aminao rery ihany no tiana himetrahana ny fiainanay iray manontolo. Efa nanana mpiandry mantsy izay fa tsy hita zay tombontsoa fa hatramin'izay natsapanay ianao tokoa dia mbola tiana hiova bebe eo amin'ny fahatsarana ny fiainanay tsirairay aby. Mametraka ny tokonanay sy ny fiainany reto mpiara-mivavaka aminay eo anatrehanao ary izay. Ka raha makivaky ny androandroany dia ianao ilay mpiandry tsara mihitsy no ilaza sy anambara aminay hoe ho atsofinay mandrakariva hoe mijanony jereo ny lalan'izay masakatry ny ela dia iny no izory dia hita fitsarana ho amin'ny fanahinareo ianareo. Ary dia matoky fa na inona karazana fahasarotana aminay tsirairay aby dia efa ho notsabonao no karakarainao satria aminao rery ihany no ahitanay fiadanana. Dia misaotra Jesosy mankasitraka feno tompo malalo dia amin'ny anaranao feno no ametrahanay zavavaka izany ary anaranao no anonanay ilay itsotranao masaka ilazanao amin'ny mpanomponao tsy efa nandidy anao va mandehana amin'izao herinao izao. Izao Jehova no hiaro anao, hikarakara anao ary hanoranao ny lalak'izoranao. Ka raha hita ny rano ianao dia tsy handefitra anao izany, ary raha nitaniony ianao dia tsy ho levona satria izao no hita ny tananao mandrakizay. Atolotra anao ny dera sy ny hajaran'ny voninahitra Jesosy, ny fahatsarana rehetra dia omeo andreto vahoakanao izay niaona taminao teto anio. Misaotra betsaka Jesosy, mankasitraka tompo malalo. Aleloia.